Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falimiraba antsika mpifaliana riavana tratry ity talata fahiny volana septambra ity ny Mofonaina volahatra hotsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny lioka toko 10 voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Lioka toko 10 voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny afaka izany, ny tompona nendry olona hafa koa dia 70 lahy, ka naniraka azy tsiroroy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa leny. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa nipiasa ny vitsy, koa amin'izany mangatamy ny tompon'ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa mora ny vokatra. Mandehana, indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody, aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miara baolina kory eny an-dalana. Ary izay trano idiganareo dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao dia hitoetra ao amin'ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy izany dia hiverina ao aminareo ihany izany, ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny, fa ny mpiasa mendrika azo ny karamany, aza mifindrafindra trano. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy naniraka ny 70 lahy ary ho lalana azy hoy ny soramandry. Ny soramandry moa araka ny fantatsika dia tsy tao anatin'ny soratra masina akory matoa natao soramandry, fa teny vao nampiana taty aoriana. Satria ny Baiboly dia tsy mbola nisy tamina anoratana ny Baiboly tany am-piandohana dia tsy misy andininy tapatapaka tahaka izao, ary tsy nisy soramandry, fa mba hamora ny fahatakarantsika ny Baiboly ny teny soratra masina no antony nandaminana azy hisy paragrafy, hisy andininy taremarika tahaka izao, ary misy soramandry izay mamitina ilay tantara. Fa soramandry dia tsy voatery vakina koa akory rehefa ohatra ka mamaky ny soratra masina itsika amin'ny andro alahadina tahaka izany, dia tsy voatery vakina akory ny soramandry. Dia lay tantara zany dia maneho ny nanirahan'i Jesosy ny 70 lahy. Ny teny hoe 70 na ny 70 lahy dia tsy matetika miverimberina, tsy vahiny amin'ny soratra masina. Voalohany ahitana azy dia ny taranaky Noa, taranaky nanomaramana koa ny taranak'izy telo mirahalahy zanaky Noa ao amin'ny Genesisy toko 10. Rehefa tapitra ny safi-drano dia ringana avokoa ny olona teto ambonin'ny tany bokin'ny Genesisy, fa teo kosa ny taranaky Noa. Ary raha manisy ireo taranaky Noa reo ianao, taranak'izy telo lahy zany, dia 70 no isany. 70 no isany zany hoe la isa 70 eto dia tahaka izany koa, milaza fiandohana, milaza zavatra vaovao, milaza ataontsika koa hoe manerana izao tontolo izao. Hitantsika koa eo amin'ny bokin'ny Eksôdôsy, ny bokin'ny Nomeria moa ny tena manazava azy kokoa, dia mitantara ny Nomeria toko 112 toko 9, dia mitantara koa ny tenin'ny tompo tamin'ny Mosesy hoe mifidiana 70 lahy ianao hiara-mitondra aminao amin'ity firenena ity. Ilay tena hoe isa 70 zany dia isa izay milaza fahafenona. Raha ohatra ka somary mijery ny Tsiprieny tsika dia 7 ampitombona 80, 7 milaza fahamasinana, 10 milaza fahafenona. Zany hoe milaza tsy misaraka amin'ilay 70 lay fahamasinana, ary tsy misaraka amin'ilay 70 lay fahafenona. Amin'ny dikateny sasany izy 70, fa amin'ny ity dikateny izay mahazandratsika ity izy no 70. Eto ary dia Jesosy maniraka ireto voafidy ireto, satria hotsika hoe lay 70 dia milaza notsongaina, milaza fahamasinana, milaza noavahana, satria dikateny hoe miavaka dia navahana, milaza noantsoina manokana, no amasinina, no fidina, milaza iraka koa mahatratra ny rehetra, mahasahana ny rehetra, io resahantsika hoe universel na fisokafana, izay ity isa hoe 70 ity. Dia nifidy areo ary Jesosy, naniraka azy, itety ny vohitra, itety tanàna, dia misy toetsaina vitsivitsy zay amin'ny Mofonaina zay voalahatra ihany no resahantsika izany. Ny 9-7 misy toetsaina vitsivitsy na toe-panahy vitsivitsy na tsy maninona koa atao fomba fiasa izay
asehon'ny tompo tokony ho ananantsika na efa ananantsika koa aza fa tokony ho amafisana. Voalohany de ny teny hoe tsororo milaza fifampiankinana, milaza ny asan'Andriamanitra na ny fitokinana filazantsara de tsy ataon'olon-drery, tsy ataon'olo tokana. Ny asa fitokinana filazantsara dia midika fiaraha-miasa. Ny asa fitokinana filazantsara na ny asan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny mihitsy dia tsy nataon'Andriamanitra ho asan'olon-drery fa fiaraha-miasa, fiaraha-miombona. Ary io toe-tsaina io rehefa ko malala no mahafahatsika mampiroborobo ny asan'Andriamanitra, ny faneketsika hiara-miasa amin'ny olona, hisokatra amin'ny hafa. Ary Jesosy de niteny eto manao hoe naniraka azy tsy roaroa hialo azy, ilainao ny namanao. Paoly de efa nanafatra an'io mihitsy manao hoe tandremo a ny miavinavikevitra, tandremo a ny mitokatokana. Ny asan'Andriamanitra dia natao ho tanterahina miaraka ao anatin'ny fiombonana, ao anatin'ny fiaraha-miasa. Fa ny faharoa zay toe-tsaina tian'ny tompo ananantsika rehefa ko malala dia ny toe-tsaina koa manao hoe ny vokatra dia tsy anao fa an'Andriamanitra. Ny mampavokatra ny asa dia Andriamanitra. Ny vokatra de betsaka, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Inona ny dikan'izany? Eny am-panatanterahana ny asa eny ianao. De indraindray mety ho eritreritra manao hoe zany nampahavokatra ny asa. Tsy isika no mampavokatra ny asa antsika. Tsy isika no miteraka ny vokatra fa ny vokatra eo avy amin'Andriamanitra. Ny vokatra efa eo. Itsika nantsoina hamory ny vokatra. Itsika zany dia mpanangona ihany fa ny tompon'ny vokatra dia Andriamanitra. Zany de mahatonga antsika anana toe-tsainy mifanetretena. Dikany hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy dia manery antsika na manefy antsika anana fanetretena eo anatrehan'ny vokatra. Hoe tsy itsika akory ny tompon'ny vokatra, tsy itsika no tompon'io fa Andriamanitra ny nefa nafanapah-vokatra an'io. Izy ny tompon'ny vokatra. Fa ny toe-tsaina fahatelo zay ao ambadika io ihany hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy dia mahatonga ny tapany faharoa manao hoe ko am'izany mangatahany tompon'ny vokatra. Mety ho reraka sika eo am-panatanterahana ny asa. Mety ho vizantsika eo am-panatanterahana ny asa zay ampanaovan'Andriamanitra antsika, indrindra betsaka lay vokatra. Ka raha toa ka betsaka lay vokatra, raha toa ka tazantsika ho betsaka lay vokatra, de ny ao an-tsaintsika dia mety hoe reraka zany Andriamanitra. Miasa rery azany Andriamanitra. Tô zahay rehetra ihany no manao azy. Tô be de be ny olona mangetaheta, be de be ny olona tia handray ny filazantsara vokatry ny asanao, ohatra matsiaro ho tsy manan-kery. Dia tapany faharoa ao anatin'io andininy io na zavatra fahatelo tiany ny tompo antsika de zao manao hoe mangatah-piara-miasa amin'Andriamanitra. Rehefa tazanao betsaka ny vokatra omen'Andriamanitra anao satria anao miasa ao anatin'ny fanatretena, tazantsika fa mahavokatra ny asan'Andriamanitra de zao mangatah amin'Andriamanitra mba haniraka mpiasa izy. Amory ny vokatra, mangatah mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra no angatahantsika ny mpiara-miasa ahafahana mamory ny vokatra. Hotsika manao hoe zay toe-tsaina telo zay aloha de tena zava-dehibe. Ny fahatsapantsika hoe tsy miasa irery. Faharoa, ny fahatsapantsika hoe tokony hanety teny eo anatrehan'ny vokatra satria Andriamanitra ny tompon'ny vokatra. Ary ny fahatelo de zao ny toe-tsaina tokony ananantsika de miatoraka amin'Andriamanitra mangataka hoe tompo ao mba omeo mpiasa, omeo olona, ianao ny tompon'ny fiantsoana dia manomeza mpiara-miasa ho an'ny fiangonana. Anao izany asa izany. Fa ny toe-tsaina fahaefatra zay hitantsika de ambarany andiny ny fahatelo, ny fahasarotan'ny asa. Indro aho Jesosy maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Zany hoe tiany tompo koa no mampiomana antsika fa tsy mora akory lay asa. Tsy mora akory ny asa fa tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Tsy mbola ondry akory fa zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Ary tsy ambody iray fa ambody maro. Ny tiany tompo ho ao an-tsaintsika de zao manao hoe rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika de misy fahasarotana mandrakariva. Mahatsiaro bitika eo am-panaovana ny asan'Andriamanitra. Ny olona mahatsiaro bitika eo am-panaovan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra no mahomby.
Ny olona mieritreritra ny asan'Andriamanitra ho kely noho izy, zany hoe mieritreritra amin'ilay sy ve tsy ho vite, asa kely ny asan'Andriamanitra, asa tsotra kely io, de tsy mahomby izy. Fa rehefa tsapanao ianao, rehefa tsapan'ny fiangonana, rehefa tsapantsika fa kely isika mita amin'ny asan'Andriamanitra, rehefa tsapantsika fa sarotra lay asan'Andriamanitra, rehefa tsapantsika fa mafy lay asan'Andriamanitra, de inona no aterany? Mitodika amin'Andriamanitra isika, mangataka ery avy amin'Andriamanitra isika. Io eny mahatonga amin'ny Paoly miteny amin'ny Filipianina manao hoe miasa mitahotra sy niovotra, zany hoe miasa ihany ianao fa miasa ao anatin'ny tahotra, miasa ianao ao anatin'ny niovotra, tsy mampaninona mihitsy ny hoe mangovotra ianao amin'ny asa, satria mety pitrangy zany, satria tsapanao ny halehiben'ny asa takian'Andriamanitra aminao, asan'ny anjely, asa masina, asan'Andriamanitra no ataonao. Jesosy ny teny manao hoe hanao asa lehibe noho izaho aza ianareo. Ahoana moa tsy angovotra isika? Ahoana moa tsy atahotra tsika? Ahoana moa tsy hitebiteby sika manoloana ny alehiben'ny asan'Andriamanitra? Andriamanitra nahary zao tontolo zao, Andriamanitra tompony zao rehetra zao, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara. Nefa isika mpanompony olona fitopolona kely reto, zay no ambaran'ny Luka eto, tahaka atsika no irahin'Andriamanitra hitory ny filazantsara manerana izao tontolo zao. Dia hoy Jesosy manao hoe ny sary de zao, ny sary ao an-tsainana de zao, tahaka ny zanak'ondry eo foan'ny ambodinareo. Afaka manaro mety atsiaro zany tokoa isika, ary tena mahatsiaro zany mihitsy eo mpanaovana ny asan'Andriamanitra. Fa ny tompo ihany no efa nyteny manao hoe efa resiko izao tontolo zao, efa nomena anareo ny hery rehetra mety mandresy ny fahavalo, ka matoky. Afaka malala mitoetsaina zay ananatsika zany raha miteny Jesosy manao hoe indro zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody, de tsy hoe miororo, fa ny tiano takaritsika de ny hoe ho mafy ny asa, ho be fahavalo sika, fa mivonona, hiatrika mivonona, mahatoky fa efa nataon'Andriamanitra andresy ny zavatsarotra isika. Fa ny toetsaina manaraka de hitatsika amin'ny 14, de ny hoe aza mitondra kitapo-mborana, kitapo-mbatsa na kapa, zany hoe aza be fanahinana eny am-pitoriana ny filazantsara, aza be fanahina eny am-panaovana ny asan'Andriamanitra, aza manahy am'izay mety ho sedraina eny am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra, indrindra ny hoanina, ny hosotrona, ny hotafiana, aza manahy am'zany. Ny antony de zao manazava zany ny 9 fa telo hoe aza miarahaba olona kory eny an-dalana. Tsy hoe ny raha an Jesosy ny olona hiavinavina, hoe ahoana koa aza ny fampianaran Jesosy zany, tsy miarahaba olona ahoana eny an-dalana fe anao de tsy arahaba olona de ahoana zany. Io andininy io de manazava manao hoe aza be fanahina loatra ny am'izay mety hoanina, ny am'izay mety hotafiana, aza tao zava-dehibe ny fieritreretana ny tenanao. Le hoe aza miarahaba olona de zao milaza zavatra maika, milaza zavatra hoe satria ny Jiosy rehefa mifampiarahaba eny an-dalana de mifanatsafa, de eo aloha de mijanona eo, de eo aloha nitsika moa zao vita nakopakopa tanana. Fa ny Jiosy tamin'ny testamenta taloha de somary miresaka tahaka atsika malagasy, rehefa mifampiarahaba de miato kely de manontany aloha hoe inona ny vaovao, zany hoe inona ny zavatra nitranga androany, inona mbola tsisy nandre, ary inona ny maresaka, inona ny zavatra mety tsy vaovao, fa efa tato anatin'ny herinandro zay de zay foana ny resahana, tato anatin'ilay volana zay de zay foana ny resahana, iny samy hafa natao hoe vaovao sy maresaka. Ny vaovao de zavatra nitranga ka mbola tsisy nahe aza nitranga androany, fa ny maresaka mety efa maresaka nandritry ny herinandro iny, natapa-bolana na heri-taona aza, de iny mandrakariva ny resahana. De mifanatsaha fotsika malagasy, manahoana nareo any, sy ny sisa, manahoana zareo ary varatra atsimo, sy ny sisa rehetra. Zay fomba fampiarabana malagasy, zay fahalalam-pomba kanefa koa fifandraisana. Dia tsy de fanalavitra zany loatra koa ny am'Jiosy. Ka eto Jesosy tsy maniraka ny mpitoro ny filazantsara na naniraka ny mpianatra hoe miavina vonana aza mifandray amin'ny manodidina, fa ny tiany tenenina de ny hoe maikege lay asa fitoriana filazantsara, zany hoe ataovy lasa aloha, ataovy lasa aloha mihitsy ny fandaminandrahanao, ka ataovy zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara, maika. Aza mijanjanona akory, aza mbola mieritreritra ny hoe ny fifandraisana am'izao tontolo zao ny mamaika fa le fitoriana ny filazantsara.
ary dia izay ndika le hoe aza mana aza mifampiarahaba amin'olona akory tsy hoe fanamaivanana ny fiarahamonina io na fanamaivanana ny tenanao hoe aza raha ina ny tenanao na aza raha ina ny hafa fa ny tia ny tenena dia ny hoe ataovy ala maika anga le fitoriana ny filazantsara maika nony ny fomba aza maika nony fomban-drazana maika nony fifandraisana amin'iny maika ange ty fitoriana ny filazantsara ty zavatra tsy azo ampiandrasina ange io e zavatra tsy lahara-pahamehana amin'ny fiainanao ange io lahara-pahamehana amin'ny fiangonana io lahara-pahamehana amin'ny asa rehetra zay mety ataony fitoriana ny filazantsara dia zany toetsay zany tia ny tompo ananantsika avako ary ny toetsaina manaraka dia mpizara fiadanana ny mpanompona Andriamanitra mpizara fiadanana ny mpanompona Andriamanitra hoy Jesoa ary raha misy zanaky ny fiadanana dia toetra ao amin'ny fiadanana tonononareo satria tonony ilay fiadanana ndray maka amin'ny toko andininy vitsivitsy eo aloha toko amboniny marimarina koa toko 7 dia nandalo tany Samaria sy tany Galily ny mpianatry Jesoa dia nahita tsy fandraisan'ireo ny filazantsara dia hoy ny fitenin'ny Jakoba sy Jona amin'ny toko 5:20 hoe tianao va ny itenenanay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina ireo zay tsy mandray anao reo zay nandroaka ireo zay tsy mino ireo de hoy Jesoa 5:20 fa izy nitodika de ny teny mafy azy dia hoy Jesoa tsy fantatrareo ny toetry ny fanahy zay anareo fa ny zanak'olona tsy tonga haveriny ain'ny olona fa hamonjy azy zany hoe mahamaika an' Jesoa de zao tsy ny haveriny ain'ny olona akory mahamaika an' Jesoa tsy ny haveriny ain'ny olona fa ny mahamaika an' Jesoa de zao ny mamonjy afako malala eto zany mpizara fiadanana ny mpanompon'Andriamanitra am'izay tokantrano idiranareo dia tonony ao ny fiadanako ary tsy nareo no mifidy tsy mifidy hoe ity tokantrano ty idirako ty tokantrano ty zanaky ny fiadanana fa ny fiadanana ihany no mifidy izay itoerany sy tsy itoerany tsy anjaratsika ny manavaka tsy misy tokantrano tenentsika manao hoe ato any de fiadanana ny tonononato ato kosa sanatry tsy fiadanana ny tonononato fa tonononao fiadanana daholo ny tokantrano idiranao na iza ny mpanompon'Andriamanitra tsy natao anavaka ny mpanompon'Andriamanitra tsy natao itsara ny mpanompon'Andriamanitra tsy natao hanivana hoe itsy tiako aty tsy fiadanana aty tsy tsia fa tonononareo daholo ny tokantrano zay idiranareo de tonono ny fiadanana ihany no fantana hoe iza ny zanaky ny fiadanana ary iza ny zanaky ny fiadanana ihany no mahafantatra hoe ato ano mitoetra na atsy ano tsy mitoetra ka zay fiadanana zay tokantrano toeranareo ka zanaky ny fiadanana izy de mitoetra ao ny fiadanana fa raha tsy zanaky ny fiadanana izy de miverina any aminareo lay fiadanana lay toetsaina zay tiany tompo ho takatritsika zany de ny hoe ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra de natao hizara fiadanana fa ny farany zay toetsaina tiany tompo ho takatritsika ny avako malala de ny hoe tsy miasa maina ny mpanompon'Andriamanitra tsy miasa maina ny mpanompon'Andriamanitra hoy izy manao hoe zao no izy mitoera ao am'izay tokantrano zanaky ny fiadanana ao am'izay zanaky ny fiadanana de mitoetra ao nareo am'izay tokantrano mandray anareo dia mitoera ao maika le fitorianany filazantsara tena maika fa izao mitoera kosa nefa am'le tokantrano zay nandray anareo zany hoe ny fitoriana filazantsara tsy marina fa hoe maika fa zao tsy hoe tsy eritreretan'Andriamanitra lay mpanompon'Andriamanitra akory fa ieritreretan'Andriamanitra koa ny mpanompona de izy manao hoe mitoera ao amin'ny tokantrano io nareo de hoano zay arosony anareo misy tro ary dia aoko fantatrareo fa mpiasa de mendrika azo ny karamana zany hoe ny filazantsara io tenen'ny Paoly io mpiasa ny mpitory ny filazantsara de velomy ny filazantsara ka eny am-panatanterahana ny asa eny zany de tsy manahy ny am'izay mety atrehina ny mpanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra miantoka am'izay fomba n'izy Andriamanitra ikarakarana ny mpanompon'Andriamanitra eny am-pizarana fiadanana sika misy zavatsarotra lalovana eny am-pizarana fiadanana tsika misy zava-manahirana eny am-pizarana fiadanana tsika izao mety ho tsy miandray antsika ny olona fa ny zava-dehibe de izao mahatoky izy sika fa izao Andriamanitra miahy antsika
ary dia asain'ny tompo manatanteraka izany asa fanompony zany isika ry afaka malala amin'ity lioka toko ho fahafolo ity. Igny ry afaka malala afanafo amin'ny fitohina filazantsara ny fiangonana, afanafo amin'ny fitohina filazantsara isika, de ho tsapatsika fa Andriamanitra de mampandresy atsika ary momba atsika mandrapatonga ny fahatapiran'izao tontolo zao. Ivalakisika. Tompo mizoranao zahay noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina, teny maniraka, teny mampandray andraikitra, teny manova, manitsy, mitaiza, mandresy lahatra ny handroso amin'ny fitoriana ny filazantsara. Maiky ny fitoriana ny filazantsara. Miahy ny mpanomponao ianao. Manefy azy atoky de mivavaky zay tompo. Terizo ny fiangonanao. Amin'ity volana Septambra rahay ahatsiarovanay manokana ny alady ny fitoriana ny filazantsara ty de taon'izay fiangonana andray andraikitra. Ny mpino tsirairay avy, ny kristianina isam-batan'olona. Terizo tompo, afanafo amin'ny fanarahana anao, omeo herim-panahy hijoro hatrany ho vavolombelonao. Mivavaky zay tompo. Jereo ry mpitoro ny filazantsara, ny kristianina isam-batan'olona, zay mpitoro ny filazantsara amin'ny faritra sy amin'ny toerana, amin'ny tokantrano zay misy azy. Jereo ny mpitoro ny filazantsara, ny mpitandrina ny evanjelistra, ny katekista, ny mpitoro teny, ny pretra, ny presbitera. Vavaky zay tompo, tahinao ireo zay miasa nantsoinao am'zany adidy masina izany, mba tsiatsiaro ho irery fa omenao mpiara-miasa, ary na dia mahatsiaro ho zanak'ondreo afoan'ny ambody aza amin'ny asanao, dia omeo herim-panahy aoka androso amin'ny fanomponanao, tsy ho kifa mahatoky. Dia ampitero amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesoa ny fiadananao sy ny fifalianao, hiavaozana ny fanoloran-tena amin'ny fanomponanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.